Andiana Jola enigny mpamaky trano eto tampon-tanàna Anjirano ny tratran'ny pôlisy pirenena ao amin'ny komisaria central rehefa nahazo agnim-baovao avy tamin'ny olona tsara sitrapo izy ireo. Écran plat, vilagny, téléphone, baffle, ordinateur, iPad, subwoofer, valise, meso, laplèche no tratra tamin'ireo olona ireo. Araka ny fagnazavagna dia tany amin'ny fokotany cité ouvrière Morafeno no isan'ny lasibatry ny asa ratsy izay todotsainy ireto olona ireto. Tanora dia tanora izy ireo satria ny salan-taona eo amin'ny 20 hatramin'ny 27 taona eo ny ankapobeny. Ny toerana tena fanaovan'ireo ny asa ratsy zany tena toerana lasibatra amin'izy ireo dia ny faritra Antsinanana rehetra eny. Zay Mosolonjo, Skama, Balakaza, Lazare, Morafeno sy ny sisa. Ny zavatra ataonao zany ankoatran'ilay vakitrano dia mandrava koa izy ireo. Ary teo zany natratrarana ny anankiray voalohany tamin'ireo mba nahafana nahazo misafisaroana amany rehetra nandrava mpianatra ravakoly tamin'ny 7 arivo tao tamin'ny faritra Mosolonjo iny. Telefôna anankiroa moa nivery tamin'izay fotoana zay. Rehefa natao ny fanadihadiana rehetrarehetra zany dia tratra ilay anankiray. Rehefa tratra amin'izay izy tamin'ny resaka fandravana dia nitarina ilay fanadihadiana dia teo zany nahafantarana ireo zany ny tompon'antoka ireo vakitrano rehetrarehetra ireo. Ka ny amin'ny ankapobeny zany ny zavatra azo no entana azo rehefa natao ny fisavana ny trano ireo dia nahitana telefôna anankifito. Misy telefôna vilain tao iPhone farany ika farany zany anankitelo. Dia télé écran plat anankiroa, ordinateur anankiroa, iPad anankiray, dia subwoofer JBL zay afotoa anankiroa. Dia mbola misy karona moa zany ireo entana ireo, misy tronçonneuse mbola mandehandeha, misy groupe électrogène, misy vola ny totaly eo amin'ny 400 ariary eo, firavaka dia matelas. Dossier fito zany ny totaliny amin'izao zany no ampelantanana. Ireo zany no voatolotra ny fitsarana amin'izao. Mbola betsaka ny entana izay tsy fantatra ny tompony hatreto raha ny fagnazavagna avy amin'ny pôlisy pirenena. Noho izany dia manao antsoavy amin'ireo olona vakitrano na niaran'izegny ny avy amin'ny pôlisy pirenena mba agnantona ety amin'ny komisaria central miaraka amin'ny taratasy magnamarigny ny entana izay very ho hatrany ny fankazavagna. Nefa kosa mbola misy entana vilany maromaro izay tsy fantatra ny tompony, mbola atao velatra. Raha nanontaniana moa ireo mikasika ny entana ireo fa tsy fantatr'ireo, tsy tadidin'ireo intsony ataiza ny toerana nangalana azy satria maro loatra ny alatra fa nataon'ireo teto. Ka manentana makany miangavy izay olona vakitrano tanoany zany miverina ireo vilany ireo mba hanantona atỳ amin'ny komisaria central miaraka amin'ny taratasy fanamarinana na fofotany. Laza fa tena misy tokoa le an'izareo tokoa le entana na tena vakitrano.